ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantony masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana afamin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady fahatelo amby roapolo Martsa 2024 alahady ny karemy fahatelo alahady natokany fitandremana isotro fitiavana hitondranam-bavaka ny asa fiangonana ao amin'ny antany. Alahady atrehan'ny fampianarana hibanjinantsika ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fivavahana amin'ny tompo. Ny litopy-dian'andro voalohany anatrehantsika izao fanotom-pivavahana izao. Izao dia hitsangana amin'ny fiangonana hanao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Amen.
ivavansika. Andriamanitra tompo-sy eo, misaotra sy mideranao izahay no soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaronay velively koa, nefa hivelomanay isan'andro. Misaotra anao izahay fa fotoaminao ka afaka manantona anao mpifaliana, hiaino sy handray ny teny fiainana tolotra ao anay. Mangataka ny asan'ny fanahinao masina amin'ny sambatan'olona izahay, mandritra izao fanompo-pivavahana izao. Mankasitraka anao koa izahay tamin'ny terizanao ny akan'ny fitiavana teo ambany fahasoavanao. Misaotra no fotoana azona mametraka izany asan'ny fiangonanao izany eo am-pelatananao. Tario ary izahay ry Tompo amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, raha sy zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, eno amin'ny fanajana ny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary manokoa ny Jehovan-Andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahadezerana mirehitra. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ary tanteraka amin'ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Amen. Miondrika eto anatrehanao izahay vao avy narentinao masina, ka sady matahotra no malahelo mafy ankehitriny. Manenjika anay ny fieritreretanay noho ny namesanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao amin'ny fiainanay isan'andro. Kanefa misaotra anao izahay fa tsy mamaly anay, miaraka araka fahotanay ianao fa mbola mamelanay hibebaka aminao. Koa indreto izahay manantona anao, mitondra ny anaran'ny zanakao lahy hitokana. Mamindrafo aminay Tompo, tario ny fonay ahaizanay bebaka marina aminao, dia mamelany elokay ary aza-tsarovana intsona ny fahotanay. Mangataka aminao izahay Ray Masina, tamin'ny tany izahay mandeha aminao, ka andramy Jesosy zanakao any anadio anay ho afaka amin'ny rehetra. Avoza ny fanahinay ho fonena amin'ny fanahinao masina, ka izy anay manenjika fatratra amin'ny fonay, andavanay izay rehetra mety homono sy hitombonay amin'ny fahamasinana. Ny fakapanahy maro, ho tsara tarehy, ka mahasarika ny sainay. Ny fonay koa dia hivilo amin'ny ratsiratsy teo. Ry rainay mahery io, onjeo izahay fa tsy mahavonjy tena. Tehirizo ampelantananao izahay, fa tsy misy maharompaka ny eo an-tananao.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy mianoanay ny Andriamanitra fitiavana ka valeo kavakay. Amen. Ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho mba tsy hamborana anao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany ianareo noho ny anaran'ny Masina. Miderany Tompo. Amen. Será
izay soratsika ny tompoavana dia ampatsika mandidy anaty fahefatra ato anatin'ny volana martsa ity izay santarantsika ny fandaharan'ny fiangonana amin'ny fanolorana fampianarana ho an'ny mpianakavy isaky ny volana misy alahady 5 ary izao alahady fahefatra ato anatin'ny volana martsa izao no anatanterantsika anankiray amin'izany fifaliana ao antsika ny mandray ny fitidiany iray aman-dreny eo anivon'ny foibe MJGM dia ny mpitandrina mpitondray ny jaona izay sekretera jenerale ny fiangonana Jesy Kristy eto Madagasikara. Miara-bazy amin'ny anaran'ny Tompo isika, mirary ny herin'ny faherezana ho azy manoloan'ny andraikitra be lehibe izay sahany sady mamivesatra indrindra amin'izao famaraparanana ny taom-piasana 7 efatra amby dia mitsoina ny sinode lehibe izao. Manatrika tokoa ny vadiny dia mirary sy ofeno azy sy miantonany sika ao anatin'izany fanontena masina izany. Ny tompo ny ombanatrika. Ny loahevitry ny fampianarana amin'ity an'ity dia ifantohana hatrany amin'ny loahevitry ny beriboka manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo ka ny horesana antsika dia manao hoe inona no tiky ny bebahany ankonana ankehitriny. Ny tompo ny anazava ny saintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina raha andray ny fampianarana entin'ny mpanompo izy. Jesosy tokany fotoana izay hampianaranao ny indray amin'ny alalan'ny soratra masina ka ny fanenao masina tompo hiasa ao anatinay ka ahafahanay mitahiry ny teny izay hampianaranao anay. Mianaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay manaovanay izany bavaka izany. Amen. Miravantsika rehetra ilay amana mianaran'ny tompo ny Kristy tanora ny tenan'Andriamanitra izay akantsika fampianarana amin'ity amin'ity dia ny boky tantara faharoa toko faha-telopolo tantara faharoa toko faha-telopolo ka ny andehana ny fahaenina tapany voalohany any no akantsika fampianarana amin'ity amin'ity. Tantara faharoa toko faha-telopolo ny andininy fahaenina tapany voalohany any. Vaky toy izao mianaran'i Jesosy manao hoe zanak'Israely io miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely. Andeha rahantsika mamatina izany ndraiky izy tanora ny anaran'ny tompo. Zanak'Israely io miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely. Amen. Eto amin'ity soratra masina ity ndraiky izy tanora dia miverina indimy amin'ny endrika samihafa eto ilay teny hoe miverina. Andreo raha tena madinika tsara zany tsika eto mamaky tsara manomboka eo amin'ny andiny fahaenina hatramin'ny fahasivy eo dia miverina zany io dia miverena manomboka eo amin'ny andiny fahaenina hatramin'ny fahasivy io. Eto zany dia ny antony zany dia hoe atsorina hiverina ireto zanak'Israely reto satria nahoana? Satria diso lalana izy ireo, nandeha tany amin'ny lalatsy izy ireo ary ny tena amin'ny firenena izy ireo dia hoe efa nanao ratsy teo mason'i Jehovah izy ireo. Niemitra tamin'ny fonan'i Jehovah izy ireo ary nifikitra tamin'ny fomban'izao tontolo izao.
ka tsy nandeha tamin'ny lalan'Andriamanitra tsy nandeha tamin'ny fahavarena lalaka no azo hoe miverena ry zanak'Israely. Ary zany indrindra no antony fiantsoana raiky izy tanora eto, antony fiantsoana mba hiverina ao amin'Andriamanitra satria izy reto dia nanaraka ny fomba n'izao tontolo izao, mivadika tamin'Andriamanitra, tsy nankatoan'Andriamanitra ary tsy nanaika ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary no hafatra ao atsika raiky izy tanora amin'ny tian'itya? Ny hafatra voalohany dia hoe miantso atsika hiverina ao amin'Andriamanitra ihany koa mitobaka ankehitriny. Miantso anao tanora, miantso anao ankizy hiverina ao amin'ny tompony. Ary tsy hoe hiverina ao amin'ny tompo any isika fa mitondra iantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra mba hialantsika amin'ny lalam-pahotana ka hifikirantsika tanteraka amin'ny tsara hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany neto no hafatra voalohany atsika amin'ny tian'ity. Ary natao hoe tena fibebahana izao hoe ny fialana amin'ny ratsy, ny tsy fanarahantsika intsony ny fomba n'izao tontolo izao na ny fanaona. Ary ny hafatra faharoa ihany koa amin'ny tian'ity dia hoe ny tena fibebahana marina dia tsy vitany hoe miala amin'ny ratsy ihany fa izao ihany koa hoe fandorantena ho an'Andriamanitra. Manamafy ny fandorantena antsika ho an'Andriamanitra isika, fandorana ny fiainanao manontolo an'Andriamanitra. Tsy hoe mbola kely dia hoe mbola hoe tapeo vao faty raiky izy tamin'io. Fa dia izao dia atolory amin'Andriamanitra ny fiainanao, atory amin'Andriamanitra ny mboanao manontolo ary manontolo an'Andriamanitra amin'izao mahatanorana izao fa izao mihitsy ianao ny tena ilay tompo ao anatin'izany. Ka andeha isika iainantsika izany hafatra roa izany ankizy ny tanora mba tena ho amin'ny fibebahana marina tokoa ny fiainantsika. Amen. Mba n'Andriamanitra indray ihany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ho livavana isika. Isaorana ianao Jesosy ny amin'ny teninao izay nampianaranao indray tamin'ny tian'ity. Ifananao masina anie no hitahira ao am-poninay tsy ao an-tsainay mba hiaina ilay tokoa amin'ny fibebahana marina ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompony anao manamivavaka. Amen. Andriamanitra ray fotranao izahay fa mbola nomenao amin'izany diainy hiafatrao. Ampiasao aminay ny fanahinao masina ka ny mpamaky ny tenany tsy handasaka ny teninao. Ny mitondra ny hafatra hikasika ny mpiaina ahatsapany fa miantso azy bebaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao an'izany. Amen. Hiaraka maky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny tantara. Tantara faharoa, toko fahatelopolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita, io vakiana amin'ny tompony. Ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nanoratra taratasy ho an'ny Efraima sy ny Manasety mba hankanisa ny any an-tranon'i Jehova any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-nihevitra ny amin'ny tandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy satria nisorona tsy mbola naramasina ny tena loatra ary ny olona koa no tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany dia nandidy andefa teny eran'ny Israely rehetra hatramin'ny Berseba ka hatramin'ny Dana izy mba hankanisan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely amin'ny Jerosalema.
fa ny be sy ny maro tsy mba mitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa mitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely eo, iverena ny Jehovahandriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, mba iverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azon'ny tanan'ireo mpanjakan'ny Asiria. Aza manahaka an'irenareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehova Andriamanitra ny razany, ka dia natolony ho figagana araka izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataony razanareo, fa atolony amin'ny Jehova ny tananareo ka midira ao amin'ny fitoeran-masina izay mamantsiny mandrakizay. Ary mankoa ny Jehova Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahavezerany rehetra. Fa raha miverina amin'ny Jehova ianareo dia ahazo famindrampo eo anatrehan'izay mitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ny fitanty izy fa miandra sy mamindra fo Jehova Andriamanitrareo ary tsy mba hiambohanareo izy raha miverina aminareo. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao fanekena vaovao, filazantsara araka ny Luka 13:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Ary faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao boky Asan'ny Apôstôly 7 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany isy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjoany Galileana izay naharihary ny pilato tamin'ny rano ny fanatiny. Fa Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe: ataonareo fa ireny Galileana ireny ny mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra, satria nozon'izany zavatra izany izy. Tsia, hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho lingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ny 12 ireny izay nanjeren'ny tilikamo tao Silona ka maty, ataonareo mba fampanota mihoatra ny olona rehetra izay monao Jerusalema ireny. Tsia, hoy izaho aminareo, fa raha mibebaka ianareo dia ho lingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ankehitriny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazany mpaminany rehetra rahateo fa hiaretan'i Kristy. Toa mideba ianareo ka miverena hamonina ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny fo, ary mba haniran'i Kristy voatendro anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mba ny fahavelon'andro fampidiana ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amen.
miady anareo miavaka ivavatsika indrezany hafalianay Jesosy mila fotoana afaka indray mianatra mandray iainy ny teninao ataovy manjary finoany famonjely atongarakana fibebana maraka sitraponao Jesosy itenenanay ny fombanao na fomba masina favonina enanao zany inaranao Jesosy nangatanaiza afaka zany amen amintsika riavana fahasoavan'ny Jesosy miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ankehitriny raha sitrakareo dia sokafy ny soratra masina asina apôstôly fahatelo ny andiny fahasivifolo ka hatramin'ny faha 20 mba irantsika rehetra mamaky hanorenana izao fampianarana izao. Asina apôstôly fahatelo ny andiny fahasivifolo ka hatramin'ny faha 20. raha sitrakareo ary isika rehetra miara-mamaky rehefa misy maty betona dia miara amin'izany izy. Naran'i Jesosy manao hoe koa mibebahina reo ka miverena amina fahotanareo mba ho avy izay andro famelomelomana dia amin'ny fanatrehan'ny tompo ary panorany Kristy foteny ho anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy laisin'ny lanitra manam-piavany andro fampitena ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra amin'ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany riavana no voraisitsika ho fanorenana izao fampianarana soratra masina izao. Ny fampianarana lohateny dia ny hoe ireo tokony hibebahany amponana ankehitriny. Inona ny tokony hibebahany amponana ankehitriny? Dia io tenin'Andriamanitra io no hangarantsika izany satria nahoana? Ny andiny fahasivifolo dia izay milaza ny antsoina hoe famelomelomana dia milaza hoe manavaofana masina. Izany hoe ao anatin'izao fampianarana izao zany dia atsapahanao rehefa mibebaka isika dia matsapa tokoa izany hoe manome fiaina vaovao indray fanamasina. Ary ilay teny hoe ny andiny faha 20 nazo hoe fampodiana ny zavatra rehetra dia milaza hoe famerenan'Andriamanitra amin'ny laony zavatra rehetra. Fanarenan'i Jesosy fametrahana amin'ny tena izy ny fiainantsika tsara ihany. Izy Jesosy ihany mahay an'izany. Ary izay ny asa-pamonjena homenitsika. Ny anjarantsika dia mibebaka mivelona eo aminy. Araka ny voalaza riavina izao lohateny an'io dia hoe inona tokony bebahany ankonana ankehitriny. Inona tokony bebahany ankonana ankehitriny. Misy fibebahana foibe izany hoe fianakaviana manontolo mihitsy mahatsapa hoe izao se tena iny bebahana ary mila fantaritsika izany amin'izao valinandro izao. Fa faharoa dia isika tsara avy mihitsy na dada be na bebe na neny na dada na zoko na zandy na mafozana na mivonampo dia sady atsapa hoe ay misy tokony bebahany mba hananako izany fiainam-baovao izany hananako fanantenana amin'ny hoavy rehetra. Tia ny fanontaniana riavana ho antsika. Aiza ho aiza misy ny tokantranontsika amin'izao fotoana izao. Manao hoe maritrefy aiza ho aiza ny tokantrano misy anao ankehitriny na fianakaviana misy anao ankehitriny. Ahoana ka ny fifandraisanareo ao tokantranao? Ahoana ny fifandraisan'ny tokantranao? Tena mafana ve? Matimaty ve? Samangatsika ianareo mahafantatra. Mo misy ve fa afaka iombonany na hoe miara-mamaky soratra masina amin'ny fotoana rehetra isakariva. Ary tena hoe Andriamanitra ve? Jesosy ve ny lohan'ny fianakaviana na ny lohan'ny ankonana? Rehefa manomboka tokantrano riavana ny fampianarana ary finorenana amin'ny finoana na fanavaozana dia izao miova ihany koa ny fiangonana. Tsy mitsanina ao anatin'ny fiainam-pianakaviana fa tena azo tsapahitanana misy hoe rehefa tena miova izany fiainam-tokantrano izany dia nanana fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ary misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra moa fa eo amin'ny firenena. Inona ary no mahatonga na hoe inona zavatra mitranga ankehitriny? Zavatra mitranga dia reto misy tandalana ankonina tsy mivavaka intsony. Anao ka tsy mivavaka ilay azo so tena fa rehefa tao
natao atao totalisa oatra tsy ampy zay zany ary oatra misy tsorotoka mivavaka zany manaraka zay va tsy mifampiresaka amin'ny fitiavana oatra tsy ampy tsoro fifandraisan'ny mpivady fa tena miresaka dia volany resary dia programa amin'ny herinandro ary tsy vita zany fa ray aman-dreny tsy manabe ara-panahy zanantsoro fa dia metreritsika efa lehibe zanakitsika hay fa lehibe izy efa ampiazo zao fa efa niatraka diplômeny izy tsy mila mampianatra azy tsony efa ampy zay dia somary tsy manday andraikitsika ray aman-dreny ary ankizy na zanaka manadino amin'i Jesosy na manadino n'Andriamanitra ohatsany tsy lara-pamena tsoro dia efa niatraka diplômeny rehetra ny dino ny fianarana soratra masina ary dino ny fiarana miombavaka ary indrindra lasa fitiavam-bola no manjaka fa tsy fitiavana n'Andriamanitra vola mibaiko vola natao hoe manana fotoana betsaka fa tsy fitiavana n'Andriamanitra ary famalala azy dia zao fianakaviana mitoka-monina tsy mety miombona amin'ny hafa samy makao azy samy maka aza miaraka amin'ireo fa zao zavatra mitrano dia avy reto ny tanjona amin'izao azo zao na fampianarana totsika tsy hanameloka ary fianakaviana ny ankonana fa hanatsara ny fianakaviantsika tsy tsara fa hanampy mba hanavao ny fiaina tokantranontsika ny ankonantsika ary tsy ampitahotra fa hanetsika atsika hanosika atsika hanompo tenan Jesosy amin'ny finoana sy fitiavana maro eo ankonantsika reto avy misy atotanisa ahatsapantsika hoe manahoana ka zava-misy eo amin'ny fiaina tokantrano eo amin'ny fiainam-pianakaviana amin'izao fotoana zao mety ho zany tsika eo anatin'ny fianakaviana kristianina dia ndreny mba henonareo hoe misy zavatra fito reto atotanisa meninareo voalohany dia zao mila fibebahantsika amin'ny tsy firarahina n'Andriamanitra manomboka tsy nirarahan'Andriamanitra nona tsy nirahan Jesosy dimy amin'ny fitopolo isan-jato ny ankizy malagasy indrindra tiakanandehibe ohatra antsika izao tsy minotsy zatra mivavaka miaraka amin'ny ray aman-dreny tena tsy miara-mivavaka miaraka amin'ny ray aman-dreny tsy miaraka indodaka sy mivavaka tsy misy zany zany zavatra mitrano faharoa epolo isan-jato amin'ny tokantrano no tsy manam-potoana iraisana amin'ny famakiana soratra masina epolo isan-jato tsy mba misy fotoana mba miara-mivavaka itsika rehetra ninny zavatra mitrano faharoa lehibe fibebahana amin'ny fifandraisana mangatsika ho tokantrano lasa miova zany fifandraisana zany ny dimy efapolo isan-jato ny tokantrano zay tena niorona natao mariazy dia zao nakeny amin'ny fitsarana fa ny farina tamin'ny fisaram-panambadiana 45% nakeny amin'ny fitsarana fa ny farina natona hoe fisaram-panambadiana amin'ny tokantrano ary 70% amin'ireo ankizy na mpianatra nambara ny mpampianatra ho mampaniany amin'ny fitondran-tena no avy amin'ny tokantrano misy fifandirana rehefa jerena mitoetra ny mpianatra dia fantatra hoe manana problème izy ao anaty tokantrano ao fahatelo fibebahana ny fanaovana mba ny zavatra ny fitazana ra-panahy tindra ny atotanisa riako valopolo isan-jato ny ray aman-dreny dia tsy malala amin'ny atao hoe mazava lehibe fitazana kristianina amin'ny fomba maharitra sy mitohy somary afa-potsika aminazy tafitazanako nanany diplôme mianatra amin'ny sekoly tahaka izao dia adino zany fampianarana ara-panahy fanabeazana kristianina zany ary tatsika fa ny 50 isan-jato ny sekoly eny dia tsy manao an'izany fampianaram-ponono zany mitodika amin'ny Jesosy ary zany mila bebahantsika fa efatra lehibe dia ny fibebahana amin'ny fitiavam-bola sy fitiavan-tena tiana totanisany dimy amin'ny 50 isan-jato amin'ny ankonana no manaiky fa vola sy arena ny lohalaharana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra 10 amin'ny 50 isan-jato ny fianakaviana dia mahatrapa hoe ny lohalaharana na ny antony fanapahan-kevitsika dia zao ny volany zany ny baika atsika fa tsy mifitona amin'i Jesosy amin'ny fitalian'ny tompontsika ary ny 70 isan-jato ny mpiara-mivavaka no miaina amin'ny te fiainam-ponona hamany
tena tena latsa-danja mihitsy zany hoe ahoana kay ny fiainam-bavaka mandona ny volo fa lasa nitrantona antsona hoe faneritereny na tsindy na fitiavatena kolotsaina fitiavatena ny fiainantsika tsirara avy. Fadimy fibebahany amin'ny fahazarana ratsy sy ny fiainana maloto. Fibebahany amin'ny fahazarana ratsy sy ny fiainana maloto. 5 ny tanora mpianatra ao amin'ny lycée dia efa nahita ny fidorohana zava-mahadomelona tao amin'ny ankonana na faritra misy azy. Zany zava-misy azy. Tsika ohatran'ny somary mandeha fotsiny mizatra fa raha ny mpianatra ao amin'ny lycée na zanakitsika na mpianakavintsika na mpianavavaka amintsika dia efa mikasika an'izany ary efa mahafantatra an'izany mety tsy ao amin'ny ankonana fa ao anatin'ny trano na amin'ny faritra misy azy ireny. Ary 5 amin'ny fianakaviana manana olana amin'ny zava-mahadomelona nantoka na nesetra ao an-tokantrano. Mily bebahana fahenina riavina izao. Fibebahana amin'ny tsy fanajana sy ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana ny zanaka. Fibebahana amin'ny tsy fanajana sy ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana ny zanaka. Dia tiana totanisy ny 90 ny ray aman-dreny dia tsy mahita afa-tsy ny sekoly no tompona andraikitra amin'ny fanabeazana. Nevitra izany dia izao rehefa mianatra ny zanako ampiazay. Tsy mila mieritreritra fifahanza ny zanako. Ny sekoly ny tompona andraikitra indrindra. Tafity izy tsara, tsy tafity izy ny sekoly ny tompona andraikitra. Izany ny fiheverany olona miavaka. Ary dia hitantsika ihany koa fa ny 5% amin'ny ankizy ny tsy manaraka izany fandalena-pinono fampianaram-pinono izany. Azany ny tombontsoa antsika ankehitriny hoe mila miaina amin'izany rehefa tafiditra eny amin'ny sekoly secondaire dia manomboka tsy manao zava-dehibe tsy ny fianarana soratra masina ny tanora. Ary izay no lehibebahantsika nandray aman-dreny na ny tanora. Ary farany izay mily bebahana riavina izao ny amin'ny tsy firaharahiana ny fianakaviana hafa sy ny fiarahamonina. Tsy miraharatsony ny fianakaviana. Ary toa tsy mifankararatsony ary zafykely praitapoly. Tsy miraharatsony. Ndaoka sina fivorimpesy sy amin'ny fotoana anankiray fa tsy mifankararatsony ny ankonana reny. Ary fiakanana dia any amin'ny fahoriana sisa. Azany ndrindra nampairezina antsika hoe mila mahafantatritsika ao anatin'izany. Dia statistika riavina izao 5% ny ankonana dia tsy mandray anjara amin'ny asa sosialy amin'ny fiangonana noho ny fahazarana miaina mitoka amonina. Tena manomboka na amin'ny fiangonana azy dia ohatra voafetratra amin'ny ankonantsika tsy manana aleo taonay aleo mandao andidy fotsiny tsy misy fampianarana tokony antsika amin'izany. Ary indrindra 20% ny fianakaviana ambany fidiraola no tsy manatena fanampiana avy amin'ny hafa intsony. 20% ireo olona mahantra dia tsy manatena intsony mbola isy anampianaka ny olona tahaka izao. Ireo riava zava-misy atotamisy ahafahantsika misokatra ny saina nefa koa ny fanamasina mitandrina antsika navao tandrina antsika nakoa fanantenana amin'ny fiainantsika manontolo. Reto ary ireo antony lehibe 7 tokony bebahany ankonana ary fibebahana himbona zanaka. 7 na totalisana sako teo reto ny amin'ny zavatra fa retiny koa ny tena antony hibebahantsika riavina. Voalohany dia izao fanaovana tsirambina ny Jesosy sy ny fanomponan' Jesosy. Fanaovana tsirambina ny finoanan' Jesosy sy ny fanomponan' Jesosy. Inona ny antony? Betsaka amin'ny fianakaviana manadrin'Andriamanitra ao fiainana andavanandro tsy mivavaka intsony, tsy mamaky soratra masina na tsy manatrika fampiovavahana azy. Rehefa notaninao taizaka ianao taminah reraka tamin'ny aso. Nanino le tsy nandeha fa reraka fa riavako manomboka izao jereo fianakaviana so misy mipetrapetraka azy. Jereo zanakitsika tsy manina zay tapaka entiny miditra entiny nefa jerenao tsy mivavaka koa izy ary tsy manao zava-dehibe ny fiarahana amin'ny mivavaka. Inona ihany koa riavana ny atotokony bebahana? Voalohany fanaovana tsirambina amin'ny finoan'i Jesosy fanompona azy. Fa ny faharoa dia izao fikorotana amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano. Inona indray ny antony? Misy ary tsy talany ao
tena hitanao hoe tsy mety mitsatry zany aby tokantrano zany. Misy fialonanao ary tsy fampihavanana esetry ara-pitenenana enyko aza mitaravakana. Nazarantsika kristianina aza misy marina zao. Tena esetra miady zanakitsika tena miady amin'ny tontondro mihitsy ane. Ary na izy loa samy teny marary. Na tsika ray aman-dreny koa aza manao teny marary esetra ara-pitenenana. Zany zava-misy. Mila mibebakitsika anatin'izany. Fa vonona avao fanamasina ary vonona avao tsika Jesosy Kristy amin'ny fanatanavatsika. Fahatelo fandavana ny Kristy amin'ny safidy sy fomba fiaina. Fandavana ny Kristy amin'ny safidy sy fomba fiaina. Iny andikan'izany raha ny antony dia zao, ny sasany dia misafidy fomba fiaina mifanohitra amin'ny fitokana filazantsara sy ny fanabeazana kristiana. Tena misafidy zao na raha anay. Ilaina na teknôlôjia. Ilaina tara-pahalalana fandraisana. Fa misy dia hoe dia tena tsy mila an'izany Jesosy antsoa izay. Ampianay fanampianarana antsika dia zao hoe jereo ny ankonana. Sao dia misy fomba fiainana na fitazana mifanohitra amin'ny fitokana filazantsara sy ny fanabeazana kristianina. Inona ny hevitra izany? Mifaka mamina vola, mifahafinaretana, zava-pisotro mamany, sary mamofary, ohatra tsisy miteny tsony, na tsika azy. Fa somary variana amin'izany. Ampianarana tsika miavaka. Ijoro vavolombelona, itaona fianakaviana, ibebaka arak'izany. Bebana faefatra, sy fanajana ray aman-dreny sy fitariana diso. Inona ny antony? Misy ny zanaka tsy manaja ray aman-dreny, ary misy koa ny ray aman-dreny tsy mamea ohatra tsara na manarina andraikitra eo amin'ny fiainana. Ho anareo zanaka marobe nareo zao ajao tsara datasineny. Mety manao teny marary datasineny tonga amin'izany fa ajao izy. Ny fampianarana mena antsika kehitriny. Ho antsika ray aman-dreny aoko modely tsika ametraka ohatra tsara aza manany andraikitsika. Nandraitsika efa reraka ao amin'ny fiainana tsy afaka miteny tsony moa mba izy ane mamelay samy refa hiteny azy amin'ny zavatra ataony. Raha vao miteny azy amin'izao an-dalana zao tsy dada miverina ry dada miverina ry. Fa mamelona anareo zay fa aza miditra zay aveza ny vola fa zay ataony efa tsy tonga dia raiso. Tsia tsy maintsy sika manofo. Fa Andriamanitra tsy mandao antsika. Andriamanitra mana vonona fiainao antsika. Ary ny fifibebahana fadimy dia famelomana ny fahazaran'ny ratsy sy mitamiafina. Zany mpiavana amin'ny bebahana. Famelomana fahazaran'ny ratsy sy mitamiafina. Inona ny hevitra izany? Maro ny fianakaviana mitazona fahazaran'ny ratsy miafina toy ny inona? Toy ny kolokolo, ny corruption, ny fitaka, ny tsy fahadiovana ary mpanambadiana raha-pitondran-teny. Misy an'izany miazona an'izany fahazaran'ny ratsy izany tsika riao. Tandremo vontoro-tena ny Jomabay. Asary ohatra, pensaro zany tao anatin'ny toro-tena. Ty mpanompon'Andriamanitra rehefa hitady asa. Teo izy ny namany. Mena asa ianao fa mila mandoha vola. Sady mahazo toerana tsara ianao no manana reny. Mety mafy ato dia mandoha vola zao fa ho hitanao fa voamonitra ao vetivety zany. Anakarena ianao rapitso ary tsara tena anao amin'ny fiainana. Miady mpanaly mpanompon'Andriamanitra. Ary mivariteny farany nataony dia zao. Tsy atakaliko vola ny folo sy ny fanahy. Tsy atakaliko ny arena vetivety tantara. Ny tombontso manjak'izay. Tsy anao an'izany fataka Andriamanitra ny tantaninao fiainana. Ifikitra aminy rina ny trangany fa teo rina na dia mafy azy. Mangifiry ame zany. Satria efa io ny toerana io fa tsy maintsy mandeha vola be anao voatovo io. Fa tsy nanaiky ny mpanompon'Andriamanitra. Aleoko manty amin'ny fahamarinana. Toy izay velona milaiky. Ary nijoroty tamin'ny fonony. Fa mahagaga ny fitondran'i Jesosy rehefa amin'ny fiainana sy fanavaozana. Fa zao zavameny Jesosy asa izy. Ary satsara lavitra sy mampitena anamany fiadanana. Tandremo hoe miafina amin'ny fahazaran-dratsy ny fianakaviana. Fa tazoro ny finoana ary manana fanantenana fa mamianao fahasoavana ny tompo. Fa ino ny bebahana izao? Fanaovana tsinotsinona ny fanabeazana ara-panahy le zanaka. Mila mibebaka tsika. Inona ny antony?
tsy ampianarina mivavaka ny zanaka, tsy entina makaty am-piangonana ny ankizy, avela hijery fianam-boly tsy manaraka toy ny soratra masina ny zanakitsika. Manomboka izao enareo ray aman-dreny, matoa ena nataon'i Jesosy ray aman-dreny, men'Andriamanitra andraikitra ianao ary ampiny Jesosy ianao izany andraikitra izany. Raha entinao ankehitriny, sahiny tsy mitendry amin'ny zanaka sy taraka amin'ny fanimana hoe rehefa lahatra raka izy makany am-piangonana nareo. Na inona asa mangatambo hafa meno ny tenin'Andriamanitra, hafa miresaka amin'ny Jesosy mivavaka amin'ny fiangonana, atao zavy lehibe makany am-piangonana. Ilay izany. Ampianarao mivavaka ny zafikely. Nana izy lena dia tiana azy. Nana miantanto fa sao hoe mila mivavaka, mianatra sekolelaty, mitomba amin'ny fananatsara Kristy, mianatra katokamenina, mandroso amin'izany fananatsara zany, ampianarao amin'izany zanakitsika. Fa zany ny didy omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Farany mpiavana, milebibana izao fahavereza fifampisarana sy fifanampiana amin'ny maha-fianakaviana. Fahavereza fifampizarana sy fifanampiana amin'ny fianakaviana. Inona lefitra izany? Tsy fifampizara-tsoa zao ny olona. Tsy fifampizara ary tsy fifampitsitsoa ny olona, fa samy miaina amin'ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola. Zany zavatra mitray ho anao hoe aza velan'anto nanao agatika vola ny olona. Omen Jesosy tanjaka sery ianao zao, makalesa ny miraita-po, makalesa ny fianakaviana, aninona mivavaka ho azy ianao, ampahely azy reny ianao eo amin'ny tenatsika tsirairay avy. Inona ary vokatra izany? Raha reo ny antony, inona kay ny vokatra izany eo amin'ny fiainatsika? Reto ary ny vokany, ary reto ny vahaolana omen'Andriamanitra antsika any. Reo ny antony, inona ny vokany, inona no vahaolana omeny Tompo antsika. Ny vokatry ny hoe fibebahana amin'ny tsy farahin'Andriamanitra dia izao: tena miendanja fifankatiavana ao tokantrano. Raha vao ataontsika mpanjavatra Jesosy ny tena mpanahy, dia tena tsisy fifankatiavana ao tokantrano. Rava ny fiangonana ary rava ny miasa ny fianakaviana. Ary ny ankizy na zanaka dia mitombo amin'ny fahalalahantsaina diso ka lasa manadino an Jesosy na manodidin'Andriamanitra. Tandremo ary manoko izao, vahaolo mety tompo anao dia izao, ampirena ao tokantrano Jesosy, ho tompo sy mpamonjy. Atao zavy lehibe fianarana soratra masina, ary indrindra hamafisatrany ny fiainam-pianakaviana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manakariva ao aminy. Ary sika ray aman-dreny dia manana lehibe amin'izany fampirenana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainam-panahy ao tokantrano izany. Faharoa indray ny havana, inona kay ny vokatra ary inona ny vahaolana ny amin'ny fibebahana amin'ny fifandraisana mangatsika ao tokantrano ao. Ny vokany ray rehefa mangatsika ary tsy marina fifandraisantsika ao tokantrano ao dia izao: fifandilana sy fifankalana tsy voavaha eo mpivady sy ny zanaka. Tsika ne mety manana amin'izany dia mifanao fotsisa dia izao: tsy mangina volamena anao mangina fotsiny aloha, anao tsy voavaha ny olona. Azany ina zavatra mitrangy fisarahana sy faharavana ny tokantrano, araka ny ratsaka dimy amby efapolo sy roanjato ny tokantrano dia rafy. Ary tsy vita amin'izany, ny zanaka dia mitombo amin'ny fahatsapana tsy misy fitiavana sy fahatokisana. Manomboka matsapa ny zanakitsika hoe dada tsy tianay, zoko tsy tianay, noho izany ravany fiangonana. Vahaolana miavaka izao mianatra mampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fifandraisana tokantrano ao. Ary miresaka mpanatsany, miresaka mpahatsorana, manaova azafady foana rehefa maneraka zanaka, ratsika ray azafady ny zanako ataovy ty azafady. Rehefa avy misaotra ny zanako, misaotra to azafady, manaova azafady na zavatra kely indrindra azy, mahaiza misaotra fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fahatelo riavana, fahatelo ny vokany ary ny vahaolana ny amin'ny fibebahana amin'ny fanaovana ambanin-javatra amin'ny fanabeazana ara-panahy. Rehefa ataontsika ambanin-javatra amin'ny fanabeazana ara-pinoana na ara-panao tokantrano na ty amin'ny fiangonana dia izao ny trano: zanaka manjary marefo amin'ny fampianaran-diso sy ny atao hoe fakam-panahiny zao tontolo izao. Raha vao misy fampianaran-diso dia lasa ny zanakitsika ary very efa zanany marina. Ary fakam-panahiny zao tontolo izao koa misaky
fa rehefa amin'i Jesosy etehirizay tompo amin'ny fonontsika tantara kely anankiray anazavako izany. Le anaran'ity lehilahy anankiray ity dia Andry. Da misy andro moa zany dia tantara mahafinaritra izy ity fa zay manahio le lokozy. Dia inona zavatra mitranga? Nisy fanasana lehibe ho an'ny tanora. Dia tonga ilay fanasana dia reny Andry dia zao ilay fanasana. Tena fanasana ho an'ny tanora. Fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarin'Andriamanitra. Zany no lohateny. Manasa ireo tanora ho avy. Fanambarana fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarin'Andriamanitra, manasa ireo tanora ho avy. Tena tiany Andry zany, toy izy Andry dia amonjeny izany ilaiko izany. Fa izy namany Andry, ho any amin'izany ve ianao? Mbola tsy fotoana izao, mbola tanora ianao, mbola tsy lay izany mivavaka be izany, aza makany ianao. Sarasara teo i Andry, fa ina ny hafarany tsy nandeha tokoa i Andry. Mbola tsy nizatsy andeha izany. Afaka iny Andry hoe mbola miverina indray ilay fanasana, milaza hoe fanambaran'Andriamanitra ny fahamarin'ny sy ny fitiavana. Teo izy Andry dia ho any aho. Teo neny ianao aza makany ianao, fa mbola tsy fotoana izao, mbola tsy lay izany mivavaka be izany na mivavaka mafy izany. Fa tao anatin'izay herinandro izay, tratra no zampiara-midia ilay namany. Ary dia maty nanotomandry. Teo izy Andry. Andry kapoka ve? Andry nenina ve? Vao anara-dian'i Jesosy? Tsy Andry. Manomboka izao dia anatona fiangonana, anaton'Andriamanitra. Fa mila ny fahamarin'Andriamanitra, mila ny fitiavan'Andriamanitra. Zany ravina ao antsika kely. Azo atao ambany zavatra ny fampianarana finoana. Fa marefitsika raha misy ny fampianarana diso. Ary mbola tratran'izany ny zanantsika. Ary atao tokantrano manjary fombafomba fa tena atao tokantrano miorinao finoana, izany ny tokantranonao. Alohan'ny andehanana vavaka fosy, vavaka tseraka tahaka ny Nehemiaza ny natao hoe zava-dehibe zany voalohany ivoaka ny trano ny akora, dao izy vavaka, dao hivavaka tsika, atao vavaka tsotra foy ilainy zany, mampahirantsika zany, asombokainantsika zany. Fa efatra, fibebahana ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena. Inona ny vokatra zany hoe fitiavam-bola sy fitiavan-tena zany? Ankohonana lasa mifaninana amin'ny arena fa tsy miorina amin'ny fifankatiavana. Faninana amin'ny arena fa tsy miorina amin'ny fifankatiavana. Ary indrindra dia zao tena fivelomana tsy ara-drara sy tsy ara-tena ara-Andriamanitra. Manao izay azo fotsiny na ny fomba inona na ny fomba inona. Ny jaranao ny fampianarana ho antsika ravina izao. Tena mahaiza ny mampianatra ny zanakitsika iorina amin'ny finoana amin'ny fipitanana rena araka an'Andriamanitra. Ary indrindra mampianatra ny zanakitsika haizana hanana fiara-miasa amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina ihany koa azy. Ary mampianatra toe-tsaina mafoy mizara amin'ny namana sy amin'ny manodidina. Fa rehefa tsy manana zantsika dia zao manadino ny manitra sy ny sahirantsika. Fahadimy ry avana, ny vokatra sy ny vahaolana, ny fibebahana amin'ny fahazarana ratsy sy fiainana maloto. Inona ny vokatra izany? Fisiny ny fahasimbana rat-saina sy ny fiainana manontolo tsy ny fianakaviana. Ary tsy ny fampatokotsory ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary indrindra simba ny finoana sy ny fiainana manontolo amin'ny fananana an'i Jesosy. Tandremo hoe inona ny vahaolana ary ao mihitsy natsoina hoe fitsipika kristiana, inona atao hoe discipline spirituelle. Hitanareo pasteur rehefa am-piangonana zao fandaminana manao ohatran'izao reny zany mitaizantsika hiala amin'ny fahazarana ratsy sy fiainana maloto. Mety marary amintsika, mety zakatsika, fa manoratsika reny hananantsika fanasitranana, hanarina indray tenantsika ho amin'ny fanantenana sy ny famonjena. Ary fibebahana fahenina izay hitantsika eto izao, fibebahana amin'ny tsy fanajana sy faraisana raikitra amin'ny fanampiasana ny zanaka, dia izao miara rehefa tsy mampianatra ny zanakitsika. Soratra masina, catéchomène, séculaire, na miditra sabana izao tsy malala antsoina hoe fifehezana sy tsy manaja fitsipika kristianisme ao fiangonana. Ary simba ny fifandraisana amin'ny fianakaviana, simba ny fifandraisana amin'ny fiangonana.
ary ny taranaka manadino sy manilika ny sotoavana kristianina. Ndray andro ny tao mariazy ny fianakaviana anankiray nanatrika izany a mpikabary ankilany mpikabary andaniny sady kristianina. Ny andaniny pasteur mpikabary, ny ankilany kristianina ekôly. Tena resaka eo dia misy aina misy fifaliry Paoly mpikabary anankiray avy amin'ny Zazavavy taty amin'ny fahalalana. Sambatry nareo Jesu. Vao manomboka mikabary dia dao tsy kivavaka. Farana ny kabary-panambadiana vavaka. Rehefa avy eo dao isakafo mbola mivavaka. Fotoana rehetra feno vavaka. Fa zaho izy raha pitso alahady mikabary. Efa miteny zanaky ty le mpianakaviana anankiray neny eo. Tsy asiana vavaka zany maloha kabary. Tsy miantso an' Jesosy zany a. Ao anatin'ny sakafo tsisy Jesosy zany a. Vita nyrera tsisy fivavahana kristianina zany neny a. Zany natao resao mpikabary misy izy manatao tsy misy any vavaka. Nala eny neny. Ary ny mpikabary moana tena vesaka tamin'ny sentrosy e mafy amin'ny zavatra lavitso. Ry avy atao zavy lehibe aminao na tsy hitanao vetivety aza ny vokatry ny fitazana kristianina na hoenana ho aky hitanao ny fahamarinana sy natao voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainana amin'ny fitazana zany amin'ny fiainantsika. Fa vity farany amin'izao fibebahany amin'ny tsy firarahina amin'ny fianakaviana ny hafa sy ny fiarahamonina. Rehefa tsy mirarahan'ny hafatsika dia izao vokany faratsy ny fiarahamonina, rava ny fiarahamonina, tsy misy fitampitsinjovana ary miaratsy ny toetran'ny olona, tsy misy ny fampitokisana, ary misy ny fanavakavahana, ary fianakaviana mirona amin'ny fitiavan-tena diso tafahotra. Dia ny vahoan'ome Jesosy antsika amafiso ny fampianarana kristianina, fanabeazana kristianina, ampitombo ihany koa fifohanana samy fianakaviana nanareo mpiray-tampo azy, nareo izay manambola mpiray-tampo a, ndao tsika resaka, ndao ifampivavaka, eto ny zanaka ampianarina zany miara-mivavaka zany ny ankonany, ary indrindra fandraisana ny zara ndraikitra eo amin'ny fiangonana amin'ny fitondra tena zany tsara. Ho anareo tanora, ho antsika ray aman-dreny eno tsara ny raha-piangonana. Tena ilaina ny fanaovana asa fitondra tena zany tsara, na tsika hoe tafika masina. Raha mbola tsy tanao an'izany ianao dia mankatao tompo mihitsy, mila makany mila mantanteraka izany. Betsaka nina zao tao amin'izany mamanga ny zazakamboty, mamanga ny amin'ny fonjy, mamanga ny koa ny amin'ny toby, ary tena mbola tafika masina mihitsy mampitombo amin'ny finoana tsara ao amin'ny tompo izany. Ireo ry havana nataontsika hoe taritariny ho an'ny iombonana. Fandao amin'izay ary ndeha akekesitsika sady amanana azy. Inona ny andraiky dady, inona ny andraiky dada itsika ray-mpianakaviana, inona ny tokony bebahana, inona ny tokony bebahana. Voalaza teo ry havana mety misy fanadinoana andraikitra manana ny fianakaviana. Fa taro ray-mpianakaviana misy andraikitra men'Andriamanitra antsika. Tazomo zany. Tandreny hoe nieritreritra raha-pitenenana na eritreritra tana mahery tontondro mihitsy aza raha-batana. Mila fontsika ary mila mbeloko nakon'izany. Ary indrindra na iny navizana harirana ao fiainantsika. Tandreny sao dia manjavona sy levy ny fifampiresana sy fankatiavana amin'ny ankonana. Efesiana 4:9-10. Ho an'ny indray ho anareo rem-pianakaviana zao azo atao tsinotsinona mihitsy ny fiaraha-mivavaka sy fanabeazana kristianina. Dada tokoa mety reraka miasa, tena reraka, tena misy fotoana tena reraka dada. Fa nanao re izay mitondra ny zanaka sy mivolana kibo, na mbola ho kibo aza ny zanaka dia eto mambavaka, manao viram-bavaka. Ary ko nareo izy, nareo hoe tena tsy mahafoenareo mihitsy ny zanaka atao zava-lehibe ny fampianarana azy arak'izany. Ho anareo reny manaova teny mamy, teny feny fitiavana, teny tsara mampahery. Fa nandray nareo ohatran'ny manao teny marary zay ihany ndraindray dia mangatao tompo hoe fampianarana fanahy-masina ianao, hiteny am-pitiavana, hiteny amin'ny fifaliana sy ny fahasoavana. Ho an'ny zanaka nateraka, ho anareo zanaka, ho an'ny tanora dia zao ajao foany dada sy neny. Na dia mafy aminao aza, na mety mifanolotra
amin'ny sotoavana kristianina azy teneniny dady mijanona zao mahay manaja ny dada Sineny eo manaja anareo fa zatsy anaraka an'izany toetra izany. Dada Sineny eo manaja dada Sineny fa zatsy ho an'ny fanompom-tsampy izany. Dada Sineny eo manaja anareo fa zatsy sotro tompy izany. Izany mampianaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izao hoe mialahy ny fahazavan-drasy nareo tanora ny teny ratsy filokana fahavetavetana ny sary manao faty aza manaraka an'izany nareo. Na mety misy namana aza fotoana izany dia mety hitentsika hoe ilao zany namako tsy manana namana tsia. Aleo rery miaraka amin'i Jesosy hoe toy izay miaraka amin'ny namana amin'ny zavatra ratsy. Tsy mandao anao Jesosy, miaraka aminao Jesosy. Ary indrindra ho anareo zanaka dia izao hoe mandraisanjara eo am-pianakaviana sy ny fiangonana. Raha nareo mety apetany dada Sineny ao tokantranao, mety misy fanampy dia tsy manao raharaha mihitsy nao, tsy manasa lamba, tsy manasa vilia, tsy mampiriatrafa dia miantaanta tsy amanompo izao mandraisandraikitra. Aty am-piangonana, eno tsara ny raha-piangonana, midira sampa, manao fa asy fa mahasoa antsika tsirairay avy izany eo am-piainantsika. Ary indrindra ihany koa hoe mahaiza mamela heloka ny fianakaviana fa ilaina Jesosy eo am-piainantsika izany. Ho amin'ny voninahitra sy rafozany men'Andriamanitra taraka fandinitsika inona natao ho antsika rafozana dia izao hoe aza mitsapaka tafahoatra amin'ny tokantrano zanaka ndraindray hatramin'ny sira nandramantsika eo anatin'ny tokantrano zanakitsika manahoana ny siran'ny zanako mba sy ho fetra ihany. Ary indrindra dia izao atao zava-dehibe ny fampaherezana amin'ny fianakaviana ary indrindra fampandrosoana zanantsika amin'ny fahalantsara azy tapon'Andriamanitra hanoana azy ireny ara-panaso tokantrano. Ny anjarantsika rehefa maraina ny alahadahaka izao na ny sabotsy dia miantso manahoana ny zanako, manahoana ny zafikely, evohomana ve ny rakitrareo, evohomana tsara ny akanjo avao Pasoka, tonga dia pasozo alahady zao fa zao sabotsy an'io zao fa aza miandra lahady fa sao dia miova ny toetrano tsy ndraidraiky tsy mandeha ny jio fa lahady dia ataovy ny rehetrarehetra dia mampahely mampatsiaro ny tahatra izany. Dadabe sy bebe tia indray sisany anjarantsika kehitriny. Inona anjara dadabe sy bebe dia izao ry ala mandraisandraikitra amin'ny maray mandreny mpanabe antsika. Tena petrao mihitsy manompo izao fa mila manaradia an'i Jesosy, mianatra an'i Jesosy ny zanakitsika ary indrindra mio fampaherezana ny zanantsika fa azo atao fanakianana. Ety tantara kely anankiray izay efa tena marana pasary tantara kely anankiray fa mila fampaherezana indrindra totena ikeo maraina ny tsy aminao zany dia mila fampaherezana. Dia inona zavatra amin'izany ty zazakely anankiray ty naka zavatra anankiray izy mpianatra izy tao anatin'izay dia naka mofomamy na gato dia hitany mpivarotra dia sy le mpivarotra maniny ianao mbola kely izy eo varotaona dia naka ianao sosady dia efa mangalatra maka mofomamy dia izy le zazakely za nona dia nalaiko dia hoe matsa Jesosy mamela hafa nangalatra mofomamy ahy dia nakany entoka any mpampianatra ianao entoka any mpampianatra ianao dia tonga tao mampianatra ono fa maniny ianao ngalatra mofomamy nona dia nalaiko dia hoe Jesosy mamela hafa fa nona dia izy le mpampianatra matsy le mpivarotra ohatrinakay vidin'io aleo faloha dia nanohan'le mpampianatra dia izy le mpampianatra matsy le mpivarotra atomboko amin'ny fahasoavana aloha fa tsy amin'ny fahamaizana, atomboko amin'ny famindram-po fa tsy amin'ny fahamaizana. Ry havana ireo zanakitsika ireo mila fikazana, mila famindram-po, aza atao teny marary, aza atao manakina marobe ireny fa atao fitsaroana fa misy fanantenana sy famonjena omen'Andriamanitra ao ampela dia le fahasoavan'Andriamanitra izany. Fehry havana sady aty ampamarana ho antsika kehitriny. Tsy ampy mahafantatra ny antony tokony bebahana fa tena ilaina mandray fanapahan-kevitra marina raha oviana halio izany. Ny famanana riava dia izao tsy fanovana ao amin'ny fiarahamonina, tsy misy fiarovana ao amin'ny fiarahamonina raha tsy misy bebahana ao tokantrano. Aza miandry fiovana eo amin'ny fiarahamonina ianao raha tsy manomboka ao tokantranontsika ny fibebahana. Ary tsisy fianakaviana mirina sy fiadanana raha mbola tsy Jesosy no lohan'ny tokantrano, raha mbola tsy Jesosy ny tompon'ny tokantrano dia tsisy
fianakaviana fety adana sy nirindra ao raha misy fahadisoana natao hoe aza sina henatra ny bebaka raha nisy ny tsy fampiavanana na ady aza vely farana amin'ny andro sy lova izany vahandro izao zany mbola mety misy olona ho tokantranao marena ao zao ny jaranao ataovy mibebaka sy miavana amin'ny fianakaviana raha lavitra ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina ny ankonana aza miandro olana vao miverina amin'ny tenin'Andriamanitra marena ao zao mibebaka manaraka andresona ataonao ankehitriny ny fotoana izao an'izao ny hoantsolo reto miafatra aleo anjavona ny fahazarana ratsy toy izay anjavona ny taranaka aleo rava ny frereiana distoerana toy izay ho rava ny fona kristiana ho tokantranonao aleo iova ny fomba fiainana toy izay ho very ny taranaka ho avy fa raha Jehova manombotra andro dia miasa taona ny mpanao azy koa mibebary fianakaviana miverena ny fiarahabavaka ao tokantrano miverena ny fifankatiavana sy fandraisana madio feno fitiavana sy fahamarinana miverena ny fanabeazana kristianina ra-panahy sy fanoratena ho an'i Jesosy ao amin'ny fiangonana ary miverena ho an'i Kristy ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika misavazo amen. Babak sikendro samina tokoa Andriamanitra fa namaly anay ianao raha nampitondra hafatra ny mpanomponao nampianatra anay ny amin'ny tsy maintsy bebany isan'ankonana sy isam-pianakaviana amaly miantsonao amin'ny fibebana amin'izao fotoana ankehitriny izao tsy nanamety ianao fa vonina marina tsy mitsara ianao fa te-hanamboatra ary tsy fahalanatsikafina ny tsy fahombiazanay ny tsy fahatanteranay fa te-hampatsiaro indrindra ka ampiverina ny sainay hitodika aminao indray misaotra ry Tompo Andriamanitray omeo anay ny fanahy masina mba hanaovanay isan'ankonana sy isam-pianakaviana ho zava-dehibe ny feonao Andriamanitra ny fanabeazanao Andriamanitra ny alalan'ny soratra masina meo anay ny fanahy masina mba azahoanay mametraka ao ambony ny toeranao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra heverinay ho manan-danja eo amin'ny fiainanay toy ny vola ny voninahitra ny laza eo ny Tompo meo anay ny fanahy masina ahafahana mametraka fitokisana feno aminao fa tsy amin'ny zavatry ny tany sy izao tontolo izao dia mangataka aminao izahay mba hampahereza amin'ny alalan'ny fanahinao ahatsiaro tsara ny tsy fahatanterahana tsirairay na ny ray mpianakaviana na ny reny mpianakaviana na ny zo na ny zandry na ny ray aman-dreny lehibe na iza na izy ataovy miaiky izay fa tsy zato isan-jato teo amin'izay fiainanay tamin'ny lasa ary ankehitriny miverina aminao manay kotefenao sy ho amboarinao ho antsarainao ho tonga amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy dia matoky izahay Tompo fa ny vavaka rehetra izay mipololotra ho ampomanginy amin'izao ora sy fotoana izao manaiky ny hiverina aminao dia hoeninao ary raisinao
dia ovalianao araky ny habe ny fahasoavanao. Midreko ary izahay Andriamanitro manonona izany vavaka mipomangina izany eo anatrehanao, miverina aminao ka mibebaka aminao amin'ny maharay mpianakaviana. Mangataka ny famindramponao amin'ny iray mpianakaviana rehetra izahay, mangataka ny fanavozanao ny iray mpianakaviana rehetra izahay amin'ity an'ity, mba tsy hody any atokantrano, mitondra ny kaikany fampitana, mitondra mbola mivimbana sy misakelika ny fahatsoana fa ho iray mpianakaviana vita fihavanana aminao, vita fihavazana aminao Kristy. Ary dia miano indray tompo ny vavaka izay tonono ny ireny mpianakaviana tsirairay eo anatrehana. Enao tompo ny vavaka mitonono ireny mpianakaviana rehetra, ary dia manonona azy ireo ambany tanamaironao koa izahay, mba toano izy tsy ho lavo ny fakapana samihafa, mba toano izy hanana fifaliana ary hijoro vavolobe ny fitiavanao eo anivony ankonana izay nametranao azy. Ary izao dia te hivavaka izahay ho anareo zokina rehetra any amin'ny isan'ankonana azy, izy ireo koa hanonona vavaka eo anatrehana. Tompo avereny tsara amin'ny saka mahazoky azy ireo raitako aminay, mba ho zoky mpitary, ho zoky fianarana ary ho zoky vaovao ao aminao Kristy. Dia noho indray mivavaka ireo zandry rehetra any amin'ny isan'ankonana ary valio araka ny sitakaizany. Renao ny feon'ny zanaka rehetra ny zandrinao Jesy Kristy, mba ho zanaka feno fanajana izy ireny, mba ho zanaka feno fankatoavana ray aman-dreny, mba ho zanaka tia ny teninao, ho zanaka milofo amin'ny fijoroanao vavolombelonao eo amin'ny asa izay ataony na ny fianarana izay nifosany. Tompo matoky izahay fa mihoatra amin'izay nangatana taminao no mivaly nomenao ny tsira iray. Tsarovy ny firenenay, misy tokantrano maro tokony hibebaka amin'ny mariny antsonao nefa mbola misanasana ary tavera ao anatin'ny fatora ny famotana. Mivavaka ao andreny tokantrano reny izay. Misy tokantrano izay milofo hijoro vavolobe ny fitiavanao, ampaherezy mba hatanteraka ny fikasana tsara izay ao amin'ny isan-baravara. Misy tokantrano mety hisahirana ara-pivelomana, ianao ane anokatrano lalana mba ahitany ny fahatsaranao Andriamanitra, raha miteny manao hoe ny zanako sy ny saintany aoko ao adidiko ihany.
misy tokantrano izay manana etaeta sy fanondrina hitombo amin'ny fanarahan-jianao ambina amin'izany fikasan'izany izy ary jereo ny fiangonanao Andriamanitra amin'ny ezaka rehetra atao ny fanarenana ny fiainam-pianakaviana ao anatin'ny fiangonana eny anivo ny fiarahamonina tsy ho foananao eo anatrianao ny fikerezanay eo anay ny fanahy mazoto eo anay fanahy mahery mba azona manatateraka hantsaka sy andavana ny adidina apetraka amin'ny fiangonana dia tsarovy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara eo ampiatrena mitetika asa misy ampitandremana eo ampitantanana ny synodam-paritany eo ampiheverana izay ampandroso ny synody FJKM amin'ny alalan'ny birao mpiandraikitra foibe ny mpiandraikitra foibe mban'ireo tany am-pamiterana tompo manana izay heverana ty fiangonana amin'ity ianao ataovy tanteraka araka ny sitraponao ny zavatra rehetra ianao tombola hijery tsy hanadino ny fiangonana manerana amin'ny tany ary hianakaiky azy ireny amin'ny fotoan-tsatro izay tsy maintsy hijoroana any amin'ny toerana misy ady misy arety mandringana amin'ireo misy olana ara-politika tsy mety vova eo amin'izany indrindra no ampisin'ny fiangonana ho fanazavana sy fanasa fifaliana ho anay mampiongana ny vavakay amin'ny vavaky ny zanak'Andriamanitra no mamoe rainay sy metana ho amasinda reny ianaranao mitonga reny ny fanjakanao atao reny ny sitraponao ety antany takany an-danitra eo anay izy anatsahanao anay ary mamelany elikahaka namelanay izay hoetika aminay aza mitondra lay fakana manalofana miakasy anao ny fanjakana sy nde ary mivoninanitra manasa izao lavana ny fotoana ipodiantsika amin'ny tompo anakinana ny asan'ny fiangonana eo amin'ny akany ko dia androso manonantsika ny nandraikitra avy eo amin'ny filan-kevim-pitantanana anambarantsika ny tsara fantatra mombany akany ao amin'izay ny soratra masina sy ny fanahy miarakatsika amin'ny anaran'ny tompo manona antsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika fiangonana mpiavana hoy ny soratra masina amin'ny salamo faraika amby folo amby zato ny andininy fahadimy tapany A manao hoe nomeny hanina izay matahotra azy tsarovany mandrakizay ny fanekely misaotra an'Andriamanitra no ny fitiavana ka nanomezany ity andro ity mitondranam-bavaka ny akan'ny fitiavana sy ny asany ny akan'ny dia asan'ny fiangonana izay niorina tamin'ny taona 1975 fampatsiahivana ny akan'ny fitiavana dia sehatr'asa najoro ny fitandremana tao anatin'ireto lalantsaina manaraka ireto asa fijoroana vavolombelon'ny fiangonana mba ho sehatra ahafahan'ny fiangonana sampana fikambanana hiaraka ifana sy hanamafy ny fifankatsiavana eo aminy mba ho fikojakojana sy fitazonana ary fanatsarana ny akaton'ny fotodrafitrasa amin'ny endriny tsara indrindra trano mba ho fampidiram-bola maharitra ho an'ny fiangonana ho araka izany dia toy izao manaraka izao ny asa iandraiketany akan'ny fitiavana fandraisana sy fikarakarana ireo fialan'ny fitandremana sampanasa ary fikambanana amin'ny taom-baovao alany fankalazana samihafa fianaran'ny katekomenina bazary fitiavana sakafo pirahalahin'ny mpitandrina sakafo agape ary sakafo alahady fandraisana ny lanonana eo amin'ny synodam-paritany sy ny foibe eo amin'ny tokotra ho an'ny rehetra kosa dia toeram-pisakafoanana amin'ny andavanandro sy alahady restaurant sakafo manokana zoma farany volana buffet spécial mandray lanonana toy ny vodiondry mariazy batisy fandraisana fandraisana sany toko sy ny hafa maro fampanofana trano vocation fivoriana arakasa atelier
toy izao mitotosa ny taona 2024. Isan'ny olana njifa teo anivon'ny fitandremana fiangonana synodam-paritany Foibe sampana sampanasa sy ny sisa 4,700. Isan'ny olana njifa tao amin'ny toeram-pisakafoanana 9,903. Isan'ny olana njifa tamin'ny sakafo manokana 4,300. Isan'ny olana njifa ny alahady 5,900. Isan'ny olana njifa tamin'ny mariazy sy ny sisa banquet 3,700. Isan'ny olana njifa tamin'ny sakafo fivoriana na atelier 100. Eto am-pamaranana amin'ny mahasan'ny fiangonana Elikany Fitiavana dia manentana antsika ny amin'ny fanohanana ny asa araka izay fanataontsika tamin'ny valopokatra teo. Ho fanamarihana ny fanoloan'ny taom-piasana vaovao eo anivon'ny akamo dia hisy ihany koa ny sakafo tena miavaka amin'ny alahady 17 aprily 2024. Misaotra anareo izay efa nanjifa sy mpankafy nandritra izay taona maro izay ary manentana antsika ihany koa amin'ny fanjifana sy fampiroboroboana hatrany ny tolotry ny akamo fitiavana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fiadanana ho anareo. Soratsika ny sortena avy amin'ny finan-kevi-tantanan'ny akamo mitondra ny tsara ho fantatra nampatsiako ny ampitsin'izany akamo izany. Asantsika fiangonana ny akamo fitiavana aokisika rehetra ihany itsangana andray izao soratra masina izany. Hoy Jesoa ao amin'ny Jaona 5:5 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izaho no voaloha ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mahombe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ary ny apôstôly Paoly araka ny Filipiana 4:12 hatramin'ny 4:14 amin'ny anaran'ny Tompo ihany. Miasa mitahotra sy miofotra ahatanteraka ny famonjena anareo fa Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonana sy ny tsy fisanatsanana. Amen. Ivavaka isika riao. Voarainay fiangonana ireo tenireo homba ny asan'ny akany izay notaterina teo ianao ary homba azy indrindra amin'izao sisa izao. Indreto izahay omeo ny fanahy masina mba ahery amin'ny teny sy amin'ny asa ifanometana arak'izay talenta sy fanomezam-pahasoavana nomenao anay tsirairay avy ho fampandrosoana ny asanao Andriamanitra eo anivon'ny akany ahatonga izany sehatra izany ho fanotarana mba hinday ny fiangonanao ho fitoriana ny filazantsaranao ary ajoroy amin'izay mahaloharano-bola mahanitra azy izany sehatra asa izany. Indreo Tompo ampaherezo ny filan-kevi-pitantanana izay mandray raharaha amin'izao taom-piasana 4 taona manaraka izao. Indreo Tompo ireo mpiara-miasa izay efa nilofo tamin'ny fampandrosoana ny akany na ny filan-kevi-pitantanana teo aloha na ireo mpiara-miasa mpampandeha ny raharaha ao anatin'izany akany izany. Hitanao ny amin'izy ireo ny fikerezany aina izay mety ho fanahiny ary ny fitiavana sy ny finiavana anajanao ilay tompony fiantsona eo amin'ny asa izay tontosaina. Mivavaka ho azy ireo sy ny ankonana izahay mba vokatra be ho an'ny fanjakanao ny fijoroana eo anivon'ny fiangonana sy ny akany amin'izao sisa izao. Dia misaotranao Andriamanitra ny amin'izay efa nitondranao izany asa izany tamin'ny fitiavanao ary mora hitantanao azy araka ny haben'ny famotrampo sy ny fahasoavana. Ny amin'izay efa vita dia ho voninahitra, ny amin'izay mbola ho tanterana ny kendrena trano, ny laza sy ny anjara. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony asa sady lohan'ny fiangonana no hanonana ny vavakay. Amen.
aka ipetraka Amarana ny fotoantsika, ataontsika ny ravikolahatra, ahoana izay ny zavatra sy ny tsotra. Raisontsondrano tonona anaran'Jesosy Kristy tombontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanany amasonosany tanteraka ka ao avokoa fananareo sy nenareo aby tenareo tanteraka ka tsy anatsiny afiavian'i Jesosy Kristy tombontsika matoto izay miantsonareo sady izany lefa izany. Amen. Peraka ianareo mivavaka mainany. Dia ho an'Andriamanitra ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.